Voafidy teny amin'ny anteny mera-pirenena kosa androany maraina ny fepetra makasika ilay fifidianana ny solotenan'izany androm-panjakana izany andrafitra ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana teboka telo na sipantsina tao anatin'izy ity araka izao itateran'ny Marc Antoine sy Tsirako Toarson azy zao. Misokatra nanomboka androany ary ho faranana ny alakamisy ho avy izao ny fisoratana anarana ho an'ireo olona izay mikasa ny latsaka kandida ho solotenan'ny anteny mera-pirenena eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Androany maraina dia nilanin'ireo solombavavoaka ny fepetra izay mamaritra ny toetoetry ny kandida izay mikasa hilatsaka amin'izay ary koa ireo atota taratasy ilaina ho fenon'ireo kandida tsirairay. Ny zavatra tena tadiavina amin'ny zao nanaovana an'ilay masotsivana dia ny siny mangarahara eo amin'ny fifidianan'ilay olona anankiroa avy ato amin'ny anteny mera-pirenena ho any amin'ny anteny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ka na dia eo aza zany dia notsorina araka izay tratra ny fahazahoan'ny olona hirotsaka ho fidiana. Ka ny masotsivana voalohany amin'izany dia ny fananana ny mari-pahaizana maîtrise amin'ny droit privé na droit public sy IEJ na diplôme mitovylenta aminy ny fananana ny tsekef 5 taona eo raha kely indrindra satria ny olona handeha hanao mpitsara amin'izany fitsarana avy ny lalam-panorenana zany dia hiverina fa olona tokony tsy hany vao hianatrasa ka ilaina ny 5 taona zay. Dia ny ankoatran'izay moa ny taona dia nampitoviana amin'ny fepetra mahakasika ny fifidianana filoham-pirenena 5 taona ny ambany indrindra fa ny ambony kosa dia tsy ferana. Dia ny antota taratasy moa dia lettre de motivation, curriculum vitae asina sary tapaka zay tato anatin'ny 3 volana nakana azy. Dia ankoatran'izay moa dia photocopie ny carte d'identité nationale certifié sy ny photocopie certifié ny diplôme zay ananana. Ny fifidianana moa dia omena 10 minitra isaky ny mpirotsaka ho fidiana anaovan'ny fampielezan-kevitra raha ohatra ka mitovy ny sambato azon'ny kandida anankiroa dia ny zoky olona indrindra no lazaina faholany premier tour ihany dia vita ary adiniko nilaza teo fa ilaina ny casier judiciaire bulletin numéro 3 fa rehefa lany ilay olona zay vao takina iny. Hatreto dia tsy mbola nihevitra ny hanolotra kandida manokana ireo vondrona politika isan-tsokajiny eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Marihana fa tao anatin'ny Aisipito no nandanian'ireo solombavambaoaka ity fepetra ity no ny fahatapahan-jiro ny sesisesy teny toerana.